Salama tompoko, lasain'ny doctrine numéro 6 sotsika androany ndao resana manokana amin'ny tiany oainty ny amin'ny kristianina sy ny firavaka. Afaka manao firavaka ve isika kristianina? Raha miresaka hoe firavaka izay tsika dia tafiditra anatin'izany avokoa ny amin'ny hoe ohatra ny collier, ny gourmette, ny kavina, ny inona koa ny peratra koa tafiditra anatin'ny firavaka. Zay zavatra mandravaka mivatantsika rehetrarehetra eny. Ka na io vita amin'ny volamena, na io vita amin'ny vatosoa, na io vita amin'ny volafotsy, varahana, amin'ny hazo, amin'ny vy, amin'ny plastika, amin'ny tandrokomby, ninona zany zay objet anaovana anazy eo fa mandravaka ny tenantsika dia antsoina avokoa izy ireo hoe firavaka. Fa mahasamihafa azy fotsiny dia ny kalitaony sy ny vidiny. Raha jery tantara kelitsika ato amin'ny baiboly mariana moa fa be dia be ny fanambarana momba amin'ny firavaka raha ato amin'ny testamenta taloha no jerena fa ndao tsy ho antsika manokana ny tantaran'ny zanak'Israely satria misy lesona angeza-piazontsika tsoahana ato amin'ny bokin'ny Exodosy 7:2 rehefa hiala tany Egypta ny zanak'Israely tamin'ny fotoanandrony tonga ny fotoana izay anafan'Andriamanitra azy ireo teo ambanin'ny vahoan'ny Egyptiana dia nasain'Andriamanitra aloha izy nangataka firavaka tamin'ny namany avy. Nanao an'izany ny vehivavy rehefa zay ny zava-nisy dia lasa zareo nandao ny tany Egypta noho ny avy eo. Raha dingantsika ny tantara dia amin'ny Exodosy 12:4 rehefa elaela tany amin'ny tendrombohitra Sinai tany Mosesy dia no heveriny zareo fa hoe ingama tsy hiverina tsony, tsy hita tsony nanjavonana iny, tsy fantatra inona matina velona, tsika mila Andriamanitra ampitarika noho izany ndao tsika namboatra Andriamanitra izay hitarika antsika. Nasorona indray aloha ny firavaka zay nalaina ny ainga avy tany Egypta, zany hoe ilay firavaka nasain'Andriamanitra nalainy zareo sy nangatany zareo tamin'ny Egyptiany iny ihany no nanaovany an'ity omby kely volamena teto ity. Rehefa zany nisy dia inona no hirahira nataony io ry Israely io no nitondranao ny vaka ny voaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nampalahelo ary zava-doza tokoa no ny hafarany saingy tsy mahagaga satria ny olombelona dia mora mivady badika. Raha toy izantsika ihany ny tantara Exodosy 7:3-5 tezitra Andriamanitra rehefa nahita an'izany. Inona nataony? Nasainy naorona daholo ny ambina firavaka rehetra zay sisa tany amin'ny zanak'Israely. Zany hoe ny ambina firavaka zay tsy lany na tsy mbola narendrika nanamboarana an'ilay omby kely volamena dia nasaina naorona daholo. Amin'ny 9 dia mazava mihitsy ny ten'Andriamanitra ato dia nanala ny firavany zanak'Israely nanomboka hatreo amin'ny tendrombohitra Horeba. Ny sorona dia naorona nanomboka teo zany tsy nanao firavaka intsony ny zanak'Israely. Raha ho fehezina kely izay tantaran'ny zanak'Israely zay makasika ny amin'ity firavaka ity. Andriamanitra no nanome azy zany terim-piandohana satria dia efa drafitra vitan'Andriamanitra melony amin'ny hoe ndana mangataka firavaka amin'ny Egyptiana reo fa ho amin'ny raiko ny fony reo dia anome anareo tokoa. Nanao an'izay izy dia nahazo. Rehefa azon'ilay izy nefa dia navadiny indray ho andriamanikafa mba ho tompony vokatra izay dia nasoron'Andriamanitra tamindray ilay firavaka izay nasainy nalainy tary amin'ny tany Egypta tary. Raha hijery afatra anankiray tsika atao amin'ny Ezekela 9:12 avakio rehefa manam-potoana ianao any tokantrano any manomboka amin'ny 9:12 fa misy afatra tsara azontsika raisina akatsika lesona makasika any amin'ny firavaka ato. Ezekela 9:12 manomboka amin'ny 9:12. Raha eto amin'ny 9:13 avy hatrany no hojerevantsika toy izy ny ten'Andriamanitra teo dia ndravaka volamena sy volafotsy ianao ary akanjo fotsy, rongony fotsy madinika sy lamba landy ary lamba misoratsoratra ho fitafianao. Koba tsara totsy tantely ary tililo ny finanao ny tomba tsara tarehinao sady nambinina ka tonga mendrika ho andrina. Zany zavatra niainan'ny zanak'Israely tamin'ny fotoanandro ny andravaka volamena sy volafotsy, nanao akanjo rongony fotsy madinika sy lamba landy, koba tsara totsy tantely ny finan, zany hoe tena niaina tao anatin'ny luxe tanteraka mihitsy izy. Inona ny vokatra nateraka izay? Ezekela 9:12 lasa namirapiratra tany amin'ny tanàna ny jentilisa ry zareo reo dia niely tany amin'ny jentilisa aza nilazanao noho ny atsara tarehinao satria tonga tamin'ny fanaperana izany noho ny famirapiratana izay nataoko teo. Andriamanitra ihany no nahatonga azy ireo amirapiratra. Andriamanitra azy no nahatonga azy ireo hipetraka amin'izany voninahitra lehibe izay nisy azy izany. Vokany anefa Ezekela 9:12 kanjo natokony atsara tarehinao no ka nitsangatsanga.
no nylazanao ary nanara-ponjangajanga tamin'ny mpandalo rehetra sady nafoy ho azy izany tarika ny zanak'Israely ho amin'ny fijangajangana ara-nofo ilay famirapiratana tsara nataon'Andriamanitra azy teo iny raha somary akatsika lesona kely tsotra izay ny amin'ny resaka firavaka satria resaka firavaka no hevitra entintsika eto moa amin'ny tian'io ity rehefa tonga eny amintsika ilay firavaka dia namono tena ilantsika azy hampamirapiratra ny endrikitsika ireo nefa samy hafa mihitsy rehefa hoe manao firavaka sy ny hoe tsy manao ny olona anankiray lasa mamirapiratra tokoa ny endriny lasa mazava kokoa izy ary dia zay mihitsy ny tena inona moa zany zay mihitsy ny antony tena hoe ilana an'ilay firavaka rehefa zany nefa ny zavatra misy dia inona no olana aterany tarika ny zanak'Israely no lasa ho lavo tanatina fitsangajangana mitarika ny olona ho lavo anatina fijejojoana ary mitarika ny olona koa ho amina resaka fitsangajangana satria nahoana rehefa tonga ao anatin'ilay fijejojoana maro isan'ny karazany dia iny ihany no mitarika ny olona zay fanerasera tafalatsaka anatina fijangajangana ara-nofo izay fa resatsika ny ara-panahy dia mbola mitohy mazava tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny andininy fa 7:10 Ezekela 5:20 iantsika nalainao koa ny firavaka tamin'ny volamenako sy ny volafotsika izay nomeko anao dia nataonao saron-dehilahy ho anao ka ny jangajanganao sady tarika antsika ho amin'ny fitsangajangana ara-nofo mitarika antsika ho amin'ny fitsangajangana ara-panahy satria nahoana ary eto mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto nalainao izy ilay firavaka volamena sy ny volafotsika dia nataonao saron-dehilahy ho anao ka ny jangajangana amintsika miresaka izao be ny manao an'ireny collier reny dia ny mpandaty fa ozy izy tsika sarina lacroix misy an' Jesosy miantony amin'ny hazo fijaliana misy sarina vorona dia ataontsika efa namasina tahak'izay dia rehefa mivavaka ny olona dia i lacroix iny no oroana kely rehefa hoe amen oroana kely dia iny koa no atehaka kely eto amin'ny andriny eto matetika iny dia fihinana mafy eto amin'ny fo eto dia tahaka ny tonga iny mihitsy no Andriamanitra ivavahana zany ny zava-miafana amin'ity resaka fitsangajangana ara-panahy amina resaka fanaovana firavaka tahak'izany fa ny saintsika matetika no jambena tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny amin'izy ity dia lasa ataon'Andriamanitra lasa ataony olona ho toy ny Andriamanitra kely mihitsy iny fa tsy tonga saina ny olona tsy vitan'izay hoe ivavahana zay ihany ny amin'ny hoe sarisarina lacroix sy ny sarina Jesosy izay fa tonga Andriamanitra kely ihany koa ilay izy rehefa any amin'iny foana amin'ny fisainantsika matory amin'ny alina dia tsy mahazo aina inona ary le tsy mampahazo aina n'ity olona ity tsy izy tsy namaky baiboly ny olana aminy tsy izy tsy nahavita vavaka ny olana aminy fa iny izy manana firavaka lafo vidy ao an-trano ao gourmet be 24 grammes 26 grammes 30 grammes 24 carats maty hafa so dia misy manafika ato dia iny tsy mampahitatory azy mitaitaina parain'ny andro inona ny antony mahatonga an'izany satria efa lasa iny zay no andriamanina lasa iny zay no sampin'ny fony ihany ka na mandeha ny analakely eny azy ka raha misy collier ao anatina sakosiny ao apriminy ao iny satria tsy sany anaovana iny sao dia isisitony iny miara-mipetraka amin'ny baiboly ao iny ka nisy nandrovitra tampoka amin'ny poketra dia tsy ilay baiboly no mahamaika azy rehefa hita le izy tonga maty akoleako maty akorometiko tahak'izay exemple tsotra zany raisitsika zany fa zany mihitsy nefa ny zava-misy satria nahoana iny no imatymatesatsika dia iny problema be ho antsika ny amin'ny hoe aiza ary ny toerana metrahako an'ity dia kolokolotsika fatratra inona no antony mahatonga an'izany satria efa maka ny plasin'Andriamanitra ilay izy eo amin'ny fiainantsika fa tsika no tsy tonga saina amin'izany lasa sampiny ny fotsika ilay izay no olana teraka ity antsoina hoe firavaka ity raha ozy tsika hoe zany ny fanambarana ny amin'ny testamenta taloha fa mahina ary no mambarany ten'Andriamanitra koa sady amin'ny testamenta vaovao raha ny amin'ity resaka hoe firavaka ity Timoty voalohany toko 2:7 dia misy ten'Andriamanitra milaza ato toy izany koa izy ny vehivavy iravaka ny fitafiana mamendrika mba amin'ny famotinana sy ny fahonoana tena nefa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoana fitafiana sarobidy nefa tsy amin'ny volo mirandrana na volamena elles ne doivent pas porter de bijoux en or elles ne doivent pas porter de bijoux en or mazava tsara mihitsy ny ambarany
Paoly apôstôly ato amin'ny Timoty 1:2 sy tokony anao firavaka izany raha izay no akanazy amin'ny hevitra tsotra fotsiny mbola ambaran'ny Petera mafisy Petera ihany koa zany any amin'ny Petera 1:7 ka fiangonareo tsy ho zavatra ity ivelany toy ny taovolo manaitra sy ny firavaka volamena verina foana ny hoe firavaka volamena toy isika volamena ihany vao resaka rehefa firavaka tafiditra ao anatin'izany satria misy ny firavaka volafotsy misy ny firavaka varahana fa sainga mitarika ny olona ho amin'ny fijejojejoana ireny rehetrarehetra ireny. Ozintsika teo hoe tafiditra anatin'ny sokajina firavaka avokoa ny zavatra maro isan-karazany kavina ny collier ny gourmet ny peratra koa izy tsika dia ahoana tsy tokony anao peratra koa zany ny kristianina satria dia firavaka zany tsy tokony ho anaovantsika raha tonga dia fehetsika izay afatra tiana ho ambara ny amin'ny Luka 10:12 dia misy tenin'Andriamanitra milaza fa ndrainy kosa dia nilaza tamin'ny mpanompony hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy sy peratra ny tanany ary kapa ny tongony asy peratra ny tanany ary kapa ny tongony hoe sorintsika manokana ny resaka peratra satria voalaza mazava ato amin'ny tenin'Andriamanitra fa mariky ny fifanekena rehefa miverina ilay zanak'adala tonga tany amin'izay ditana lehan'ny tany dia tahaka antsika ihany eo anatry an'Andriamanitra tany amin'izay lalana nalehantsika tonga ny fotoana ibebahantsika iverenantsika amin'Andriamanitra dia mariky ny fifanekena dia nampanaovina peratra ny tanan'ilay zanak'adala dia toary nasiana kapa ny tongony ilay peratra no raisitsika nasiana peratra satria inona ny dikany peratra mariky ny fifanekena mariky ny famantarana ihany koa raha ho an'ny mpivady fa olona efa manana tompo iny mandendeha iny amin'ny tanany iny no porofony zany izay tiana isariana ny saintsika dia hoe sorintsika manokana ny resaka peratra satria voalaza mazava eto amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay nampanaovina azy an'ilay zanaka adala. Mino aho koa fa mazava tsara amintsika angamba izay fanambarana mahakasika ny amin'ity hoe resaka firavaka ity tsy mitondra soa velively ho an'ny kristiana ny fanaovana an'izany fa mitarika mihitsy aza ny kristiana ho tonga amina fijejojejoana sy resaka fitsangatsangana ary indrindra ny amin'ny fanompo tsampia ka rehefa tsy mahasoa antsika amma sainte doctrine ny loham-pandaharana ny anaran'ny fandaharana izay resantsika eto dia ambarantsika ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny amin'izany firavaka izany fa tsy mahasoa velively antsika kristiana ka tsy tokony ho anaovantsika. Dia metraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny video manaraka indray samiary ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.